Vaovao mampalahelo no demandry tamin'ny androany maraina i ramatoa Seline Ratsiraka izay vadina velany filoha teo aloha amiral Didier Ratsiraka. Ka nipitsipitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika ato anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa nahito isan'andro. Tsy ampendela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miaraba hono namantezitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity araka an'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny fodimandry ny ramatoa Seline Ratsiraka no tena iompanantsika ato anatin'ity vidéo ity fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto lalam-pirenena fahatelo ambin'ny folo iny toy izao ny fijalin'ny mpiray-tanindrazana vao maraina mampiasa ny lalam-pirenena fahatelo ambin'ny folo izay hiditra any Horombe izay tena ratsy ary feno lavaka fa na eo aza izany tsy manantsafidy fa tsy maintsy atrehana na mbola lavitra aza ny dia. Betsaka ny fiara ny diso lalana noho ny habetsahany déviation ka dia manao antsoavo amin'ny fitoram-panjakana izy ireo mba hijerena ankaiky ny mahakasika an'ity ratsindalana lalam-pirenena fahatelo ambin'ny folo ity fa tena mijaly sahirana ireo rehetra izay mampiasa an'ity lalana ity. Mahajanga voalohany indray roa andro mialohan'ny fiafaranany fitsarana miaramila dia 737 ny isan'ny tanora tonga ny tsara teny amin'ny école marine n'Antanamisadja Mahajanga araky ny vaovao izay voaray tamin'ny zoma 12 aogositra atrany. Lehilahy avokoa ny 719 amin'ireo raha toaka 26 ny vehivavy. Tsy nahitana olona manana fahasembanana hatreto na dia zon'izy ireo feno aza izany saingy ny vehivavy bevoka sy mitaiza kely kosa no hita tao anatin'izany. Amin'ity taona 2024 ity dia ireo teraky ny taona 470 ka hatramin'ny taona 420 no afaka mitsara miaramila. Izany hoe ireo feno 70 hatramin'ny 130 taona. Ifarana amin'ny sabotsy ho avy izao izany fitsarana miaramila izany ho an'ny Mahajanga voalohany. Ny distriktan'ny Mahajanga faharoa indray araka izany no handray fitsarana miaramila aorian'ny Mahajanga voalohany ka mbola afaka makany ireo izay tsy navita izany tao Mahajanga voalohany. Ny karatra maitso azo amin'ny fitsarana miaramila izay ilaina amin'ny fikarakarana ny taratasy ara-panjakana, ny fitadiavan'asa sy ny maro hafa ka tsara ihany raha mba manatona an'izay fitsarana miaramila izay ho an'ireo rehetra voakasika ao anatin'io salenisa taona io. Autoroute indray mba mandeha amin'izany autoroute izany ihany koa ny omby raha ny marina tokony hisy fefy ny sisin'izy ity tsy omena tsiny ihany ireo sarety sy bisikileta raha mandeha eny aminy. Lalana izay tokony ho an'ny famoivizana fiara ihany amin'ny maha autoroute azy. Io no fanambarana izay nataon'ireo izay nahita an'izay fandehanany sarety teny amin'ny autoroute izay. Masiakandro 10 pointy indray tovavy mpiala sasatra iray lasany onjan-dranomasina tamin'iny androny omaly iny tokony ho tamin'ny 12 maraina no avotry ny mpanjono sy ny zandary ka dia miarahaba azy tsy maty foa manaina taorian'izay fahalasanany tamin'ny onjan-dranomasina izay. Ny avatra ho an'ireo mpiala sasatra mitandrema ihany amin'ny resaka onjan-dranomasina sy ny tsy fahaizana ranomasina fa noho ny tsy fitandremana kely dia mety hanahirana anao ary mety hahafaty mihitsy aza izany raha toaka olona tsy zatra ranomasina. Gouvernemanta malagasy indray tapaka nandritra ny filan-kevitry ny ministra tamin'ny andron'ny alarobia 20 aogositra voalaza fa hifandimby ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta mba hiantohana ny fitohizany raharaham-panjakana sy ny fandraharahana rehetra eo anivon'ny sampandraharaha-panjakana araky ny fampahafantarana nataon'ny fiadian'ny repoblika hatrany. Mijanona ao an-toerana mandritra io vanim-potoana io ireo ministra miandidy ny fitandrona ny filaminana sy ny fiarovana noho ny andraikitra sahanin'izy ireo amin'ny fiantohana ny filaminana sy ny fiarovana ny vahoaka. Ny ala sasatra araka izany izy ireo nanomboka tamin'ny andron'ny alakamisy 20 aogositra hatramin'ny 1 septambra ho avy izao. Fa ireo ministra izay natokana ho an'ny fiarovana ny vahoaka ireo kosa dia tsy afaka hanao an'izany. Trano misy lolo any Anosibe Helville izay nalaza be tatoato zay moa ity resaka trano misy lolo any Anosibe ity izay hita ao Androkaroka Anosibe mo ity trano ity. Ny fampiresaka tamin'ny mpanao gazety i Bebel Betombo ny tompony ilay trano ao Androkaroka Anosibe izay niteraka resabe voalaza fa misy lolo. Ireo fianakaviana tompony izany nilaza fa trano natao hiambinana ny tany tsy ho alain'olona izy io. Tsy marina araka izany ny resabe izay mandeha etsy amin'ny tambazotran-tserasera Facebook izay milaza fa misy lolo io trano io.
misy ireo efa nigadra ary misy ireo mbola eo ampelantanany mpitandro filaminana vokatry zany fanalambaraka izany raha ny fanazavana trany. Ilay jiro indray kosa rehefa mihamaizina ny andro dia mirehitra ho azy ary maty rehefa misy hazavana ho izy ireo hatrany. Mahatsiaro menatra ny fianakaviana ka mampitandrina ireo zay mpanaratsy sy milaza tsaho etsiroa ary tsy ho gaga raha hazo fampiantsona tampoka avy amin'ny mpitandro filaminana manoloana an'izay resaka trano misy lolo zay. Mandeha ihany moa ny fanontaniana mahakasika an'ity resaka trano misy lolo ity amin'ilay hoe tena misy lolo marina ve io trano io sa tsy misy lolo araka n'izay voalazan'ny fianakaviana izay satria mantsy efa maro ihany ny resaka mandeha manoloana an'ity resaka trano misy lolo ao Nosy ity izay. Andao am'izay ho resantsika ny mahakasika ny fahalasana ny Ramatoa Seline Ratsiraka izay vady andefa mandry navelan'ny filoham-pirenena teo aloha Amiral Didier Ratsiraka. Misaona ny tontolo politika malagasy ary misaona ny malagasy rehetra amin'izao fotoana izao noho ny fahalasana ny ity reny ny malagasy teo aloha ity izay vady andefa mandry ny tompoko lahy Amiral Didier Ratsiraka izay nandaosy mpahafatesana tamin'ity androandroany ity. Nodimandry teo amin'ny 17 taona ny Seline Ratsiraka izay vady navelan'ny filoha Amiral Didier Ratsiraka. Miondrika mpanajana ary miompina lahelo amin'ny fianakaviana sy ireo rehetra ankaiky azy ny malagasy rehetra amin'izao fotoana izao indrindra fa isika ato anatin'ity chaîne ity dia miompina lahelo ao anatin'izay fahalasana n'ity olomanga ny Madagasikara ity. Enganeo tsara levenina ny maty ary aza misosoka alahelo intsony. Ireo tsara vita tsy ho adino ary mipetraka ho tantara indrindra teo amin'ny tantaran'ny Republikan'ny Malagasy. Raha izany Amiral Didier Ratsiraka izany no resahana dia isan'ny tena nahavita be raha hoarina tamin'ireo filoham-pirenena rehetra izay nifandimby teto amin'ny tany sy ny firenena. Ka izao ity vadiny tia izay nanaraka azy any Ankoatra ihany koa moa satria ndaosy mpahafatesana teo amin'ny 27 taonany izay ka dia mandriam-piadanana tompoko tsy hoe mamafota mantry fa mbola tadidy foana ilay teniny Andriamatoa Amiral Didier Ratsiraka mialohany hialan'ny ainy amin'ilay hoe foazo izy sy raha toa ka mandroso i Madagasikara. Dia izao nanaraka azy ndray ny vady andefa mandriny ity amin'izay lasa ankorazany izay asa raha mba tena foazitsika tokoa izy ireo amin'izay mba hijery ny fandrosoan'ny Madagasikara izay asa raha mba ahoana no mety ho fivoarana izay ho isy amin'ny Madagasikara izay no masaka azo naroso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahito isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mangasitraka dia mirary soa.